Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Torea tapany voalohany. Ranomaso ao anaty Krismasy. Tao amin'ilay sekoly klasy mandry kristianina, niomana andeha ny rehetra. Tsy andry ny Torea ihany koa ny fialan-tsasatra amin'ny Krismasy. Nety ny rainy niaraka taminy izy. Tena lavitra ny lalana. Mieritreritra zavatra betsaka i Torea. Dada, efa ianao ve fa mbola fantatra ihany raha sy hita? Manao ahoana sanina? Faly i Torea hitindray ireo rahalahiny sy ny rahavaviny, ny sakany ary ny osy. Rehefa tonga tao an-tanànana izy ireo dia afaka nahitany jiro labozia mirehatra teo amin'ny varavarankely. Namirapiratra tamin'ny lafiny rehetra izy ireo. Ary ny ankizivavy izay nanofo rano avy amin'ny fahatsakana dia nanao hoe: Salamy Torea, faly ery eo mahita anao tafaverina. Manao ahoana ianao? Hiresaka amin'ny momba ny sekolinao ve ianao? Eny, fara-pitso, efa tara izao, tongava mitsidikay. Nahandro ny sakafo tiany Torea indrindra ny reniny. Betsaka ny zavatra azo lazaina. Na dia efa ela aza no lasa i Torea, dia mbola toy ny mahazatra ny zavatra rehetra. Saingy misy zavatra iray tena hafa mihitsy. Nanomboka ny saintsaina izy rehefa nandry teo amin'ny fandriana ka hatory. Krismasy tamin'izay, tsy nisy olona tao an-tanàna nankalaza izany. I Torea irery ihany no tian'i Jesosy. Tia hankalaza izany izy, saingy tsy fantany hoe amin'ny fomba ahoana. Mananevitra ifomaraina be ara-pitso ary hamaka ny baiboliko. Ary dia nataony izany. Nivoaka mangingina avy tao an-trano izy ary niakatra ny havoana. Izy rery ny tao ary namaky ny tantaran'i Maria sy Josefa ary Jesosy zaza. Tonga Jesosy, nefa tsy nandray aza ny vahoakany. I Jesosy Tompo tamin'izany andro izany, nidy ny varavaran'i Betlehema ary anio kosa ny fony nidy. Rehefa feno 10 taona i Torea dia nisafidy ny anara-dian'i Jesosy izy. Tamin'ny fametrahany fatokiny azy ho mpamonjy sy tompon'ny fiainany. Torea, nitady anao aho. Inona ny vakinao? Avita hitazona tsy ambaratelo ve ny anadahany raha hitantarany tantara iray ao amin'ny Baiboly? Mety hisy vokany mahatsiravina ho azy izany. Saingy nataony ihany izany. Manerana izao tontolo izao, maneno ny lakolosy amin'ny Krismasy. Fa miaraka amin'izay koa dia nisy zazalahy kely sambany vao nandre ny tantaran'i Jesosy. Nanomboka tsara ny andron'ny Krismasy, saingy ny fiafaran'ny andro dia andatsa-dranomaso. Nahoana? Ho lazaiko aminao amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.